Marc Tatandraza Malahelo Mafy ny gogogo ny tomany nilaza ny tsy fahafaliny manoloana ny Voka-Pifidianana vonjomaika izay nisy any Bekily andro ihany taorian'ny fifidianana izay natao tamin'ny faha 20 ny volana Desambra lasa teo iny ary nilaza moa ny tenany tamin'izany fa tena misy ny halabato sy ny zavatra tsy mazava nandritra iny fifidianana iny ka nahatonga ny tenany lasa tsy nitarika indray tao anatiny izay fivoahany vokatra fifidianana vonjomaika izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namany Tezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka n'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka nefa natsipoko ombienimbieny tery am-piandohana dia ny mahakasika ny tsy fahafaliany Marc Tatandraza manoloana ny fivoahany fironam-bokatra vonjomaika amin'izao fotoana izao no antony anaovantsika an'ity video ity amin'ity androandroany ity fa milohan'izay dia tsara ihany mahafantatra anireto manaraka ireto any Antsy renivohitry ny faritry ny Sofia dia isan'ny kandida mitarika vonjomaika amin'izao fotoana izao ny kandida Vanessa izay sady mpanakanto no vady andefomandry navelany tompoko lahy Jozan izay député tao Antsy teo aloha ka isany nahafaly an'ireo voaka marobe izay nanohana an'ity kandida ity mo izany fitarihany vonjomaika ao anatiny izany fironam-bokatra izany ka raha tsy misy ny fiovany izao fironam-bokatra izao dia mety ho Vanessa izany no ho ben'ny tanàna ao Antsy renivohitra ao manomboka amin'izao fotoana izao ny any mahajanga indray dia tsy nitarika ny kandida Rivo Rakotovao izay natolotry ny HVM sy ny vonan'ny firaisankina fa lasa ilay kandida natolotry ny Irmara no mitarika vonjomaika any an-toerana any amin'izao fotoana izao araky ny fironam-bokatra izay mivoaka hatrany any Toamasina indray dia mitarika vonjomaika ihany koa ny kandida Roland Ratsiraka izay natolotry ny MTS ary toanany ireo avy eo anivon'ny kolektifan'ny malagasy sy ny vonan'ny firaisankina mo izany kandida Roland Ratsiraka izany any Toamasina any fa azo lazaina fa mifanindran-dalana izy sy ilay kandida izay natolotry ny Irmara torak' izany ihany koa ny misy any Toliara any izay mitarika amin'izao fotoana izao ny kandida natolotry ny Irmara raha toa ka mifanindran-dalana aminy ilay kandida natolotry ny Prositeny any an-toerana any amin'izao fotoana izao fa raha ao Antananarivo renivohitra ao mo efa mazava ho azy amin'izao fotoana izao araky ny fironam-bokatra izay nivoaka hatrany fa ny kandida izay natolotry ny Irmara no mitarika ao an-drenivohitra ao amin'izao ankehitriny izao fa ny kandida Tezitra Valomanana kosa ny faharoa manaraka azy ao amin'izay filaharana vonjomaika izay manoloana an'izay fitarihany kandida izay natolotry ny Irmara ao Antananarivo renivohitra izay mo dia maro sahady ireo izay manao kajikajy amin'izao fotoana izao fa raha izao tanjaka timma amin'izao no mitohy mety tsy hatanjaka intsony tahaka ny taloha angamba ny timma raha tsy misy fiovana izao fahalemen'izy ireo amin'izao ankehitriny izao ho izy ireo hatrany ary raha vantany vao tsy mahazo ny ben'ny tanàna eo ny timma dia azo lazaina fa elaela indray zany ny timma no ho isy mpifidy ka ho lany tahaka ny taloha ireny ho ireo izay mpamakafaka ara-politika ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao araka izany dia tena an'izy ireo marina ny tanàna araky ny voalazany Harilala Ramanantsoa tamin'ireny fampelezan-kevitra ireny satria noporofony izy ireo moa izany amin'izao fa mitarika lavitra dia lavitra ihany izy ireo raha ao Antananarivo renivohitra ao no asiana resaka ny any Bekily Androy indray dia maro no ny andry ny Voka-Pifidianana tany Bekily Androy satria isan'ny kandida izay nirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna tany Bekily Androy mo
ny candidat izay tena kalaza indrindra manerana ny Madagasikara tsy iza moa izany fa candidat Marc Tatandraza izay maro dia maro moa no niandry an'izany fironan-bokatra any Bekily androa izany ka isany tena diso fanantenana tamin'izany ny candidat Marc Tatandraza amin'izao ankehitriny izao satria rehefa nivoaka ny fironan-bokatra dia indro ara fa tsy mitarika izy any an-toerana any na dia hita ara fa maro dia maro ireo mpanaraka azy nandritra ny fampilezan-kevitra izay nataony ireny ary tsy mifanaraka amin'izay ny Voka-Pifidianana vonjomaika izay fironan-bokatra mivoaka any an-toerana any amin'izao fotoana izao ka isany nampalahelo any Marc Tatandraza moa izany rehetra izany ary nahitavana azy ny gogogogo ny tomany nanao antsoavo tamin'ny fitondram-panjakana manoloana ny zava-misy any Bekily androa ihany hoy izy fa satria manahy mafy i Marc Tatandraza fa misy ny halabato izay manilika azy tsy holany amin'izao fifidianana izay vao natao tamin'ny 21 ny volana Desambra iny satria hoy izy satrany araky ny reny hitanareo ireny dia maro ny mpanohanahy ary nivoaka ny Bekily iray manontolo mihitsy ny nanohanahy hoy izy nefa izaho amin'izao fotoana izao tsy nitarika indray ka mahagaga sy mahalasa saina ihany izany hoy Marc Tatandraza raha naneho ny alahelo ny sady ny tomany tao anatin'ny pejiny tao hatrany etsy andanin'izay dia nahitana taratra ihany koa ny fahatezerany izany candidat Tatandraza izany tany an-toerana tany niaraka tamin'ireo voaka maro be izay samy naneho ny tsy fahafaliana izy ireo nitondra ny sora-baventy mamakivaky ny tanàna nilaza mazava tsara fa tsy ekenay ny Voka-Pifidianana izay hivoakeo satria Voka-Pifidianana feno hosoka sy halabato io hoy hatrany ireo izay mpomba ny Marc Tatandraza sy ny Marc Tatandraza raha nitafatafa atao amin'ny page ny Facebook ny tao ary isany nandritra ny maro raha vantany vao nahita an'izany fitondran'izy ireo sora-baventy mamakivaky ny tanàna izany ka raha izay fironan-bokatra ao Bekily izay no hojerena ankaiky ary raha tsy misy ny fiovany dia mety hatreo izany nofinofiny Marc Tatandraza amin'izay firotsahany hofidiana mba ho ben'ny tanàna izay ary any amin'ny efatra taona manaraka n'indray angambany i Tatandraza vao afaka manatanteraka an'izany nofinofiny eo amin'ny sehatra ara-politika izany ka dia mankahery azy Sady amin'izay mety ho fahadisom-pantenana izay manoloana ny Voka-Pifidianana izay hivoaka eo satria ny raha mahita fa tena efa nanantena sy ny andrandramafy fa ho lanim-bahoaka i Marc Tatandraza tany Bekily androy tany etsy ankilan'izay moa dia mankahery anireo candidat rehetra izay samy lany avokoa tamin'ity fifidianana ity izay nirotsaka rehetra hoy aho dia samy lany avokoa satria nahoana ao moa ireo izay lany fotoana ao ireo izay lany fanahy ao ihany koa ireo izay lany ranivy sy herinaina nanao fampilezan-kevitra Tezitra ary indrindra fa ireo lany vola no tena betsaka nandritra izany fa ny lanim-bahoaka kosa dia vitsy dia vitsy tamin'ireo candidat izay nirotsaka rehetra ireo ka noho izay dia volako lava io ny kilalao mbola hoela ary ataovy toy ny samy balalamainandro tsy azo androany dia ivereno rahampitso matotsy lany dia mbola maro no zavatra tsy tomomba natao anatin'izay ary ataovy lesoka hanerenana amin'ny hoavy izany rehetra izany izay sy zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa naisanandro eto tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa